Ie, salam! Tonga sondray eto amin'ny canapé jaune, le fandaharana anankiray ahafahanao manaraka zavatra maro be. Ho amin'ny androany mety gagagaga nareo hoe fa inona reto telefaonina eraky latabatra ireto tena hipoka ary tena feno ny telefaonina eto amintsika androany. Ary le izy tsy mitovy amin'le vente sur any amin'ny télé reny na hoe sur Facebook hoe Android na koa hoe tactile misy écran full na ihany koa iPhone, Samsung fa amin'ny androany dia araky ny hitantsika tamin'ity herinandro ambony teo moa zany dia somary niverina kely tao anatin'izay taona 2 arivo izay tsika dia niezahana ihany koa ho tediavintsika hoe ohatry ny ahoana marina ke zany telefaonina tamin'ny andro fahiny zany ary izay telefaonina izay tena efa vitsy no mampiasa anazy. Androany dia olona collectionneur ary mivarotra ihany koa izy miaraka amintsika tsy izany fa Allo Ami Java na ihany koa Monsieur Félix izay hitantsika sur Facebook ao izy mivarotra n'itony telefaonina efa taloha itony. Ataoko hoe taloha izy satria tena efa ela tony Monsieur Félix dia miarahaba Monsieur Félix tonga soa eto amin'ny canapé jaune. Naraba ny canapé jaune saotra nandray. Enao ny saorana nanaiky ny vahiny teto aminay ho amin'ny androany. Voalohany indrindra aloha Monsieur Félix allo angamba tsoka hoe Allo Ami Java satria anisan'ny tena anarana ahafantarana ny Monsieur Félix izay Allo Ami Java izay satria tena efa maro ny mpanjifa tao aminy maro ihany koa ny mahalala azy amin'izay resaka fivarotana sy manao collection na telefaonina fahiny izay. Voalohany indrindra angamba aloha ny tiako anontaniana Monsieur Allo Ami Java hoe inona kay zany ny tena hoe antony nahatonga le hoe Allo Ami Java le anaranao mihitsy. Ie, izy ity moa efa ela no nanomboaka anazy. Efa be dia be no mivarotra telefaonina eto amintsika. Android, laky ny teny atao hoe iPhone. Fa za indray niova lalana kely indray za tao anatin'ilay satria tsy tiako ho very le vakoka toy itony. Ohatr'izao tsy tiako ho very satria raha tsy foazina le izy dia tsisy mahalala le vakoka. Ary ataoko hoe ny ankabetsahany ankizy amin'izao Monsieur Félix tena hoe vitsy may an'izao hoe karazana telefaonina izao. Tena vitsy ary tena tsy dia misy mpanana. Ny antony hoe Allo ve izy tony dia juste hoe Allo fotsiny. Allo fotsiny dia vita. Tsisy Facebook tony tsisy WhatsApp, tsisy Instagram, tsisy inona daholo YouTube sy ny rehetrarehetra fa juste hoe Allo fotsiny. Le hoe Java anisany mampiavaka Java le izy. Izay le système tamin'izany hoe Java, resaka jeu Java. Fa amin'izao moa efa Android. Allo Ami Java. Le hoe Ami, dia resaka izy ity manko rehefa manao anti-asa ity dia tena hoe lasa mahazo namana maromaro. Lasa mahazo namana maromaro amin'izao tsika miteny izao za efa 17K satria efa ela nanaovana le izy. Izany hoe ny asanao rehefa tena tiavinao sy kotsakojainao dia misy voka foana io, heretana foana. Marina hoe zavatra tsy dia misy le izy fa rehefa manao mety anao Andriamanitra manampy anao anatin'ilay izy. Izay ary ny tantarany Allo Ami Java dia te anontany koa Monsieur Félix. Firy taona teo zany izay tena hoe nanomboanao hoe nanangona nivarotra ihany koa an'izay resaka telefaonina taloha izay? Ie, tena efa taona maromaro izy ilay tsy mahay manisa. Nanomboka 2010 aloha mbola nianatra tamin'izany, mbola tonoka moa nalaza tamin'izany, mbola tsy tena nisy Android. 2015, 2018, 2016 teo za tena nanomboka nanomboaka anazy aloha tsy raha Android ihany. Dia rehefa hitako hoe be dia be ilay manao Android dia nitsika le sera satria lasa roborobo be koa ny fatao en ligne tamin'izany. Dia teo dia niketrika. Dia anankiray ho nanomboaka le izy manomboka 2018 dia tonga nanomboka tamin'izay dia tonga dia alora angato dia tonona indray fotsiny namidiko. Mba hoe mampiavaka kely anazy zany. Rehefa manao zavatra koa dia tsara hoe manana ny mampiavaka anao. Fa tsy hoe vahatra composé anao dia iny koa za vahatra composé. Lasa mitsika le zavatra satria Allo tonga dia manana ny maha izy anao mihitsy ianao. Dia raha manao zavatra hafa izy dia mba mitady ketsika hafa hoe ity zany ianao za tsy ianao dia tsy ampitovy aminazy fotsiny. Nanomboka 2018 jusqu'à izao. Dia Monsieur Java ve ataoko hoe ianao ve raha ohatra ka hoe misy olona manana tony telefaonina itony mbola mandeha tsara mbola mipaika fa hoe te io hoe te handefa fotsiny dia mandray ve ianao? Eny toko tena mandray mihitsy.
arakaraka le izy misy mankotombo mbola tsy tena hoe nakamaroandreo moa zany décodena daholo le décodé hoe mbola tsy mamaky sim teto Madagasikara de avadika atao mamaky sim mbola tantarahinjana be koa fa mahatonga tony lasa mamaky sim satria am'izao tony efa tsisy an'le câble atsony le câble nefa tsisy tsony de tsy maintsy fidina valy misy le kody de zay vao tapena de zay le mbola enjana be fa zany hoe zay le fitiavana le izy de tiana foana io na ohatsinareo tonga eo aminao hoe de tsy maintsy atao zay ampandeha anazy mamaky sim gasy ie mandray mihitsy fa arakarak'izay prix fanaovana sy hoe ohatsy nahoana ny départ'ny téléphone ty hoe mety atao décodé misy koa manko de tsy mety tonga de vatara efa pas de service efa tsy mety zany hoe mila mise à jour ihany koa zany to téléphone tony misy rehetra misy mise à jour daholo mihitsy ny zavatra re misy tena tsy mety tena zany mihitsy de fantany manaraka monsieur Félix manao ahoana ny fomba nataonao anangonana an'izao telefona maro be satria tena eny mety hoe tsy hitantsika ny tokantrano any fa tena misy marika rehetrarehetra le fantatsika taloha mety misy génération tsy mahay antony akory monsieur Félix hoe inona zany telefona Nokia de inona zany Motorola inona zany Sony Ericsson tena hoe misy amin'ny karazany rehetrarehetra Sony Nokia inona koa monsieur inavy no mety hitantsika ato Nokia Samsung misy Samsung zao te Motorola Nokia Sony Ericsson ty koa raha mbola misy Sagem inona zany Sagem zay misy le marikany telefona efa tamin'ny firy teo zao zay marika Sagem zay izy teo amin'ny 2002 teo zao te 2002 makany reto zao mitovitovy reto tany amin'ny taona 2002 tany reto Sagem reto tony reto tany amin'ny taona 2005 2005 Nokia N73 fantako li satria efa io no angadika isan'andro voaraisiko ity de fantako ity marika modèle ohatry zao Nokia N73 misy analogy ohatrany amin'ny manety reny zany ohatrany manety rehefa milalao jeu tsy ne milalao analogy tetik bola foty amin'ireny de ivena kely le fantany koa monsieur Félix taiza hoaiza zany nanahoana ny fanangonana an'izao vakoka ataoko hoe teny efa anatin'ny kotiny vakoka ireto zavatra be be reto nanahoana nanangonana anazy satria efa mety tsy moramora tsy moramora tena tsy moramora nanomboka 2010 no nanangona an'izy ity ny tena passion koa tamin'izay mbola vao nianatra de tomoa le efa tsy takabidy tamin'izany de mitsiririsa fotsiny nao any am-pianarana de ndray andro ana tsy maintsy mahazo ray amin'ny tony tsy nahazo ray fotsiny tsy nahazo ray fotsiny fa zao de maromaro satria fitiavana izy keo fitiavana zany passion efa atao anaty le izy de alora nga hoa izy ity tonga de angonina de taty moa lasa fitiavana ve lasa asa le izy aveo zay foana moa zany ny atombohan'ny zavatra hoe rehefa tianao le izy de ve lasa asa enao zany anisany ataoko hoe zay resaka hoe tamin'ny taloha nanofinofy zay natonga anao hoe lasa collectionneur sa hoe hitanao hoe misy fitiavana manokana ho an'ireto telefona vakoka ireto nanao ahoana indray zay resaka hoe passion zay inona tena nanosika anao hoe akoatran'le hoe efa nanofinofy hatrany mbola kely tsy haiko manazava azy ny fitiavana fotsiny za zao raha ozanao hoe za zao raha ohatra hoe ozanao hoe menao soazo ao amreto fa izy zao ny tianao amreto tsy makany ty izy disy ty satria zay le fitiavako anatin'le izy hoe kolokoloana le zavatra de efa ao anaty le izy tsy de haiko loatra manazava le zavatra ao anaty fa efa fitiavana fotsiny le izy de zay le passion anatin'le izy de araky ny olona zaiko teo moa zany tena fandaharana de niteny hoe monsieur Félix de anisan'ny olona ihany koa tsy vitany collectionneur rery izy fa mivarotra an'ireto telefona ireto manao ahoana ny fanjifana an'izay telefona zay monsieur Félix mbola betsaka ve ny mpanjifa tony telefona taloha itony amin'izao fotoana izao betsaka ve ny manontany aminao misy an'izao ve misy an'izao ve tena mbola betsaka tsy laza fotsiny tera ity tsy zakina fienina fa tsy hitanareo le izy ty Motorola 63 ty zao tena hoe malaza be mpampiasa tamin'izany dadetiko misy ny clé SMS mbola 500 sa 400 tamin'izany araka le irany agrady iny hoe agrady sa izy le mireny hoe raha SMS de efa simba ny tosy fa ty tsy mety simba mihitsy ty le azo itorahana alika nakamaroany ireo efa zokozokolona no mandriva ty amina fa le génération taty aoriana moa efa hoe le Android le manakona tary eny mety aminazy tsy mety aminazy tsony tony zavarokana zao monsieur Félix ty antony misy any ty fa akavitsiana
fa ny hoe mpanjifa tena mbola be pity le izy ny tena problème am'le izy koa raha tsy ampahafantarinao zao le izy tsy fantatry ny olona hoe tena mbola misy le téléphone taloha collection ohatran'izao dia zay io zany ny olana kely aminazy satria tsy afaka mivela tsy ao anatin'le izy raha tsy misy zay ny hoe soraka anareo satria tsy napoziko le appel tonga taty aminahy dia zay efa ampahafantarana ihany mbola misy mbola azo jifaina tsara mihitsy za le aloha mihitsy ava dia mbola za ihany ty dia mbola za foana ho anareo efa mpanaraka dia ao anatin'izay monsieur Félix manao ahoana indray za manokana za aloha tena tia an'itony telefona itony satria le izy ataoko hoe tsy mitovy amin'ny modèle hoe le amin'izao fotoana tsy ahitanao an'itony clapé itony mihitsy misy clapé fa tsy mitovy amin'izao dia hitanao mihitsy hoe miavaka manao ahoana indray ny resaka qualité an'ireto entanao reto satria hoe mahataloha anazy mety hoe mety misy olona mihevitra hoe mety efa botsina ny batterie mety efa ratsy tarehibe na ohatran'izany za aloha zao hoe to miteny anareo fa tena mbola tsara misy ny ataoko hoe tena amin'le efa taloha be misy hoe efa mety hoe efa mba vakoka tsy hoe vakoka kely izany fa misy ataoko hoe efa mba misy ana kely fa ny ao anatiny kosa tena mbola intact ohatran'ireny hoe telefona le mbola normal vaovao be reny ty zao eto aminay eto ty Motorola ty clapé izy ty tena qualité mbola tena wow be manao ahoana indray fikojakojana an'izay monsieur Félix satria mety tsy moramora ny kojakojan'izany zavatra efa taloha zany nefa ny mpanjifa mety mangataka zavatra tsara eto kojakojako anazy ohatrany efa hoe sakafo iainana isan'andro le izy ohatra zao iny clapé raisinao izy zao ohatra raisiko iny androany any mitesta an'iny dia avy eo ampirimiko dia nolo izay fitiavako ale izay dia tsy kitihako mihitsy izy fa aleo le olona hividy anazy no hampiasa anazy amin'izao qualité amin'izao kojakojana anazy ihany koa tehirizina fotsiny izy amin'ny toerana tsy mandomando na tratran'ny orana satria le izy efa hoe le resaka le taloha dia iny ny zavatra tsy tiany le resaka amitana le tahale izy hoe voaka ohatr' izao zay ngamba fomba fitehirizina anazy ngamba iny tsy dia hoe miova raha hoe ampiasaina raha tsy hoe tsy ampiasaina fa izy tsy ampiasaina fa hoe tonga dia fitiavana dia ampirinina dia le olona tia le izy no mahazo an'le amin'izao fa tsy ampiasaiko mihitsy le izy fa zany hoe juste mitesta hoe io le izy fa vita décodé fa mamaky pisy gasy tena tsara ngele izy reto tena tsara za eto tena miteny hoe wow tena nasitrapoko dia aka colisontraire dia akanito anankiray ito dia akanito dia manao afaka lazatsika amin'ny tokantrano ve monsieur Félix hoe manao ahoana ny prix atsika le prix manodidididina eo amin'ny 115 000 ariary 150 000 ariary eo tena tsy mihinona reo efa nisy fotoana nalafo telefona tosy 200 000 ariary 250 000 ariary fitiavana collectionné le izy tsy hoe za manararoatra fa le izy tena hoe fitiavana satria nisy fotoana nisy tonga dia tsy foko mihitsy tena tsy amidiko tena mbola izy fahatolona fa le olona tonga dia niantso anahy mihitsy allo izy fahalaiko fa za ty amazanga makany aminao zay le hoe tena hoe resaka tsy hoe telefona no vidiana fa ny fitiavana monsieur Félix le telefona no mihitsy le izy vidiana tsaro kety ihany koa nisy fotoana efa livre telefona tosy ray tany amin'ny faritra tonga dia aterina mihitsy le izy aterina telefona ty fotsiny no aterina any za izy mba mety anao fa raha tonga ty ianao izy fa tena malaika io dia tamin'izay moa la iny teo amin'ny 150 000 ariary teo prix le izy dia tena nateriko tany amin'ny faritra mihitsy le izy saiko mazanga izy zay fa sa mahivataona sy tadidiko sa fa mahafinaritra le miseraly satria tena mahita karazana tanàna ianao tsy izy tsy hitanao Madagasikara ilay manontolo dia zay ary momba ny telefona dia sao dia hoe misy hafatra tia hampamarana satria manko zao efa tia hampamarana ny fandaharantsika zao aloha toloko kely any olona ty anankiray ty anisan'ny tena coup de cœur satria tena araka teneny monsieur Félix hoe tambola kely mahita an'ilay olon-dehibe manana ny tony hoe ino le any anaty film reny reto anisan'ny coup de cœur ty dia aderadera kely aminareo ty Nokia N série ty N97 zany jereko amin'izany ty anankiray ty anisan'ny coup de cœur satria anisan'ny téléphone de rêve tamin'izaho mbola kely ihany koa tena hoe tena tsy mahita tenena betsaka fa tena anisan'ny nofinofiko ny ananto telefony tony tsy maintsy mbola ho azoko izy ty tsy haiko raha mety hoe ho alaika any izy rehefa mandeha Félix fa anisan'ny telefona tena anisan'ny nofinofisana dia mety mbola betsaka ireo tanora mitovy aminahy mety hoe tsy tanora ihany koa fa mety hoe ireo olona rehetrarehetra hoe liana
ty anjifany tony a telefona fahiny tony na qualité zay a na resaka hoe fa mafisany fotsiny ary a dia inona ny mety afatra kely omeny monsieur Félix andreo mpanaraka antsika zay ty telefona mpanao collection ihany koa antony telefona fahiny tony hafa ihany ny vokatra taloha tena hoe hafa mihitsy ny vokatra taloha satria raha mandinika zao amin'izao mahita eny rehetra eny dia resaky tony ihany nataony zareo copie fa tony le tony zany andohany zareo tony avy amin'ity ihany nazahoany zareo makatahaka le copie resaka telefona amin'izao reny fa tony ny tena izy tony zany ny andohany tony dia avy eo zay vao nisy ny android tactile tamin'izany mbola nisy le stylo koa araka moa tamin'izany nisy le misy stylo kely fa tony ny tena izy ny afatra farany manotanora tsy niasa taony tsy misy fa mifahaizanao miketrika no matapavoaka anao aza miandry baka police bobaka vao anao zavatra aza miandry olona anoana koa vao hetrika fa zay eo an-tananao no anombohana azy tena tsy mino nareo fa telefona iray ny atombohako telefona iray ny atombohako dia mitombo dia izaho moa rehefa malafo dia tonga dia maka dia ohatr'izay foana na nitoloka le izy ray tonga roa tonga telo dia ohatry farany lasa zao le izy ny zavatra rehefa tianao dia lasa fanambinan'Andriamanitra ao anao io satria avaoam-ponao mihitsy le izy ary fitiavana avy aminao zavatra rehetra nge be dia be ny azo atao fa atsika tsy miketrika zay ny tena marina adiniko ihany koa za koa mbola misera montre fa izy moa tena telefona netiny dia mo telefona any fa tsy mety telemontre misera fois montre aotantika koa za fa atreto aloha mbola tsy natonga satria mbola reo aloha netiko taty fa izy koa tsy niteny tondra montre dia adiniko le izy fa zay tiako tenena hoe aza variana marina hoe tsara le fivoarana fa aza adiniko koa le zavatra taloha fa tena mbola tsara ka na resaka réseau ara tena tsy mitsoka mihitsy tony anaty surtout aiza moa le izy ty zao ko dia keraka ty to dia ohatrany hoe tsy foko fa zany hoe rehefa misy mividy dia efa atsoa fotsiny dia zay no tiako apatrapetraka hoe hafa ihany ny taloha hafa ihany ny taloha eny ary misaotra betsaka ny monsieur Félix na ihany koa monsieur Allo Amidiava niaraka nitafatafa tamintsika teto tandroany anjaran'izay expérience mahafinaritra be an'izay anisan'ny tena mampandrevirevy ohatry hoe miverina mitondra kely tamin'taona taloha zany ianao malaza be moa zany ty Motorola ty le hoe fipalahan'ny mama rehefa le maditra dia tsy mety vaky raha tamin'izany fona mibanitsahirana tena hoe olona sahirana mahataka izy ty tamin'izany satria vaoky le écran bleu nefa zay nefa nitondrako anazy androany fa tena hafa mihitsy le hoe passionné hoe tsy dia misy mpanana tsony eny ary ty ampamaranana ty amin'ny tena farany amin'izay ary zany firy laharana mety azahoananao aiza ihany koa mety ahitananao raha ohatra ka hoe misy olona liana hividy an'ireto telefona mahafinaritra be reto ny laharana azahoanana dia ny 034 97 763 84 na 033 18 784 07 toerana ahitana azy za tsy manao hoe tsy manana botika aloha hatseto fa mbola mialokaloka kely eo mivanto amin'ny ligne foana aloha hatramin'izay dia hitako mety dia iny tiako hoe aloha hijanona amin'ny foana aloha hatreto fa indray andro avy moa raha sitrapony eo ambony mety possible hanangana botika ny page compte moa zany satria mbola tsy manana page fa manana page ihany mbola tsy tena mibosta firy iny Allo Amidiava iny dia sariko io ihany no sariko eo hitantsika le numéro to moa zany hitantsika eo ambany eo afaka mandray notinareo na ihany koa manao recherche avy hatrany ny anaran'ny monsieur Félix Allo avec accent Allo Amidiava zay soratana eto ambany eto ihany moa dia zay ve fa mbola misy teninao ambara amin'ireo mpanaraka atsika ho anareo any amin'ny faritra mandefa any amin'ny faritra koa aza mieritreritra hoe tsy tonga netanareo fa ty za ty raha misy mipika dia efa to dia publie eo raha ohatra ka misy pika izay zavatra teneniko fa efa asaka le izy dia efa ohatrany efa mandeha ho azy nareo any amin'ny faritra raha tena karakaraiko manokana satria nareo any dia zay aty raha ohatra hoe sanatrika misy tsy mety kely dia neto moa eo voaregulière zay fa ny any amin'ny faritra matetika ny tena karakaraiko dia makasitraka to eny ary misaotra betsaka ny monsieur Allo Amidiava na ihany koa monsieur Félix nanaiky ny vahiny teto amin'ny canapé jaune misaotratsika rehetra ihany koa nanaraka hatramin'ny farany dia azatiny mizaran'ny vidéo satria tena hoe fanampiana lehibe ho azy mba ilansena ny business ihany koa satria zavatra mila fantaran'ny olona reto zavatra reto ary anisany mba tokony mba hiaina hatramin'ny 2060 raha sitrapony tompo dia
zay ary fa mamy fotoananareo amin'ny horonan-tsary manaraka indray aza digny manaraka ny page des salons vidéo dia andana jereo tsy dio ny page ny ataoko hoe compte manokana ny monsieur Aloha Mijava na monsieur mety ho Félix saray koa ka lien dia tonga dia fa hitanareo amin'ny commentaire zany e zay ary fa mamy fotoananareo amin'ny manaraka indray ciao merci velo